Ny loza telo voalohany izany indray no dinidinika anasako anao ampitiavana amin'ity maraina vaovao ity. Ambifaliana mandrakariva ary mpiara-midinika namana no anolorako ny fiarabana sy ny fisaorana anao amin'ny fanarahanao sy tapaka ny dinidinika ifanaovantsika. Miara-bantsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompo sy mpamonjy ilay mitantana ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Tonoana mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ny fiadanany mba hanjaka eo amintsika tsirairay avy. Ankehitriny dia manasa anao mba hiaraka hivavaka angataka amin'ny fitantanan'Andriamanitra ny fitareny fanay masina isika amin'izao dinidinika ifanaovana izao. Andriamanitra rainay any an-danitro misaotra anao izahay no izao tombontsomenao anay izao indray ahafahanay miaraka mandinika ny teninao. Ingany ny teninao mba ho fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Ingany ny teninao mba hitondra soa ho an'ny tsirairay avy. Ka raha andinika an'izany izahay mangataka ny fanadiovanao sy ny famelan-keloko amin'ny tsirairay avy ary mangataka ihany koa ny fanenona masina mba harotsaka ho tiam-ponay ka ametraka ny lesona sahazaonay hoentina miatrika ny fiainana izay mbola eo anoloanay. Dia amin'ara Kristy angatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-midinika namana mino fa efa mambavantsika tsy moramora ilay andinina tao tadina. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy 7:5-7 manao hoe dia niamafy ny fony Farao ka tsy mba nandefa ny zanak'Israely izy araka izay efa nampilazain'i Jehova any Mosesy. Ry mpiara-midinika namana, ny resaka ifanaovantsika eto androany amin'ity talata ity dia ireo loza telo voalohany. Tiako ny amerimerina amintsika mandrakariva fa tsy hoe nokendrena hamelezana ireo Egyptianina ireo loza folo tany Egypta fa natao ho an'ireo andriamanitra izy ireo. Zay zany zavatra mitranga. Natao hamelezana anafoanana mihitsy aza ireo andriamanitra izay notompon'ireo ireo sambo zany raha vantanina ny resaka. Tena fanipohan-tsambo manko ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany. Ireo loza telo voalohany. Fantatsika tsara ny mission ny afatra iraka nampanaovana ny Mosesy sy Arona teny tamin'ny Farao manao alefaso ny oloko. Zao nefa zavatra mitranga. Nilaza tamin'i Mosesy Andriamanitra fa ho sarotra ary mila tsy azo heverina akory ny fifampiresahana amin'ny Farao. Zao voalaza mantsy eo amin'ny Exodosy 7:7-8. Exodosy 7:7-8 manao hoe ary hoy Jehova tamin'i Mosesy efa mafy ny fony Farao ka mandatsy handefa ny olona izy. Tsy mora zany no mandresy lahatra. Tsy mora ny mampanaiky i Farao kanefa na izany naty zany aza dia nirian'Andriamanitra ny ampiseho ny maha-Andriamanitra azy amin'ny Farao sy ireo Egyptianina. Tanjon'Andriamanitra tsy ho an'ny Farao irery fa ho an'ny Egyptianina rehetra fa Andriamanitra no Andriamanitra. Andriamanitra ilay mpanao ny lanitra sy ny tany no Andriamanitra. Ary zany natonga azy nanapa-kevitra ampita hafatra amin'ny fomba azon'izy ireo izay takarina. Ary dia andray tombotsoa amin'izany fifanandriana zany koa nefa ireo Hebreo na ireo zanak'Andriamanitra satria azo fahalalana bebe kokoa momba ilay Andriamanitra izay tompony izy. Tsy ny Egyptianina rery zany ny azon'ny tombotsoa amin'ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra fa na dia ireto vahoaka Hebreo izay ty nivoaka ao Egypta ireto azy. Ry mpiara-midinika namana, ny loza telo voalohany hitantsika tsara fa ny voalohany dia ny rano tonga rà, ny faharoa ny sahona ary ny fahatelo ny moka. Ny voalohany dia zao nokendrena hamelezana ny andriamanitry ny reniranon'i. Ny andriamanitry ny reniranon'i manko dia hiampino ilazany azy satria nitehitra tamin'teraka tamin'io rano taony Ely ny fiainana tao Egypta ray manontolo. Tao zany no heverin'izy ireo hoe io ny fiainana dia toa andriamanitra kely mihitsy ity Ely ity ho an-jareo satria io ny fototra ary dia mazava loatra nefa. Tamin'ity loza ity, loza voalohany fa Andriamanitra irery ihany
ilay Andriamanitra velona zay loharanon'ny fiainana sy mpamorona ny tsirairay avy. Ry mpiara-midinika namana, ny zavatra nitranga hitantsika tsara fa izao ny voalaza eo amin'ny andininy 5:10. Makalesa ao aminy ianao rapitso, indro ivoaka eny amin'ny rano izy dia mijanony amoron'ny ely ianao ambara-piavina. Ary ny tena ilay novana omena rana oentinao eny an-tananao dia lazao aminy hoe Jehovah Andriamanitry ny Hebreo fa naniraka akaty aminao ka anao hoe alefaso ny oloko ka indro tsy niaino ianao mandraka ankehitriny. Ka izao no lazainy Jehovah, izao no afantaranao fa izao no Jehovah, indro ty tehiko ty antanako ty dia kapohako ny rano ny ely ka tonga ra izy. Dia ho faty ny hazan-drano ny ely ka dia ho maimbo ny ely ary tsy tian'ny Egyptianina intsony ny sotro ny rano. Tanteraka izany eo amin'ny andininy 4, tonga ra ny rano rehetra tao an'ely. Ry mpiara-midinika namana, Jehovah no loha rano laina, Jehovah no lay rano velona, Jehovah no Andriamanitra mpamorona antsika tsirairay avy. Nomen'Andriamanitra tombony tsoa fandroany indray Farao taorinan'izay. Tamin'ity Andriamanitra toraka ity indray dia heketa na ilay Andriamanitra saona no ny antefan'ny famelezan'Andriamanitra mivantana. Zay le loza faharoa. Tsy fiainana no nentin'ny reniranon'i ely tamin'izany fa saona marobe. Ny saona dia anisan'ny biby anankiray izay natahoran'ny Egyptianina na rikoriko azy tena halany zany. Ary dia niriny izy ireo ny ampiala le saona. Vitantsika tsara fa zao voalaza eo amin'ny andininy ny Exodus 7 ka ny andininy 20 dia isaona betsaka an'ely ary akatra ireny ka kao amin'ny tranonao sy ny trano fandrianao sy eny amin'ny farafaranao sy eny amin'ny trano mpanomponao, eny amin'ny vahoakanao, eny amin'ny fanendasamofonao sy eny amin'ny vilia fanaova-mofonao dia ho aminao sy ny vahoakanao ary ny mpanomponao rehetra no iekaran'ny saona. Zava-doza zany ry mpiara-midinika namana, satria tsy mety manaiky ny fandaminan'Andriamanitra Farao. Naseho tamin'ny fotoana mikatroka ny alany loza io fa nerin'Andriamanitra no ambadika izany loza izany. Zao mantsy ny voalaza eo amin'ny andininy 5. Ary Mosesy tamin'ny Farao, aoka iseo ny voninahitra ao noho ny amin'ny ataoko, rovina no angatahinao ho anao sy ny mpanomponao ary voakanao ale sorana ny saona aminao. Dia andininy 9 dia hoy izy rahampitso. Ary zavatra nitranga tonga tokoa ny ampitso niala ny saona. Ara-potoana Andriamanitra eo amin'ny toe-javatra anankiray. Loza fahatelo dia ny filazana amin'ny fomba fo indrindra dia mikasika ny amin'ny moka. Ny amin'ny moka izany. Zao ny voalaza amin'ny andininy 2:10. Andininy 2:10. Ary o Jehovah tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny arona hoe ainjiro ny tenao ka kapohy ny vovotany dia ho tonga moka irano-tany Egypta rehetra izany. Dia nanao toy izany izy ka nahintsy arona ny tanany mitanany teny. Dia nokapohy ny vovotany dia nisy moka teny amin'ny olona sy teny amin'ny biby fiompy. Ka tonga moka avokoa ny vovotany rehetra eran'ny-tany Egypta. Zava-doza zany mpiara-midinika namana. Feno moka. Dia mba nanao toy izany koa reto mbiasy tamin'ny fankatovany. Kanjo tsy nahay izy. Ry mpiara-midinika namana, ny loza fahatelo dia le Andriamanitra kinima. Io lay Andriamanitra ny tany teo amin'izao Egyptianina. Ny vavahany zareo i Andriamanitra ny tany io. Ary tamin'izany vovoko ny tany zany anefa no namohan'Andriamanitra ireto moka ireto nanirana ny tany. Ary tsy navita namerina ifakakana io ireto mbiasy Egyptianina reto. Ka ny lohabavy izy manao hoe amin'ny andininy 5:10 manao hoe dia hoy ny mbiasy tamin'ny Farao, ratsan-tanan'Andriamanitra ity. Resy lahatra izy ireo fa Andriamanitra no antony izao toe-javatra izao. Ry mpiara-midinika namana, mandra-pahoviana no mba andresy lahatra. Mandra-pahoviana no mba hitokiko fa Andriamanitra no Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, amin'ity androany ity dia te hitarika ny saintsika hoe Andriamanitra
dia eo mandrakariva izy. Andriamanitra dia teana foana ireo karazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary jereo faharisiny tahatra etombiasy ratsan-tanan'Andriamanitra ity. Aza miandry iseho ny ratsan-tanan'Andriamanitra vo io anovany fiainanao ianao. Fandeny zao andeha ametraka ny fiainantsika eo ampila tanan'Andriamanitra. Ny tompony hombanao, ny tompony ampahery anao. Dia andeha hivavaka isika. Andriamanitra raina io tamin'ireo loza telo ndrenesinay teo dia nahatsapahanay fa Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahery ny Andriamanitra samy hafa reny ianao. Andriamanitra mahery, Andriamanitra zao rehetra zao anao fa tsy reny sampy reny no itokinay. Ampiora izahay Andriamanitra mba atoky anao mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Dia mitahy retim-piara-midinika amiko reto. Mivavaka tononona sy agnatahana noho ny amin'ny anarana Jesosy irery ihany. Amen.